Mbola eo amin'izay sehatra ny fanomanana ny fividianana bentanana azy hatrany dia hatramin'ny androany ny isa enina ireo kandidana anatitra ny antota taratasy filatsahako-vodiana teo anivon'ny OVEC Avaradrano. Isan'ireo nanatanteraka izany Ravelona Nosy Andriatefy Bruno izay kandidany antoko HVM ao amin'ny commune Akadikely Ilafy. Ravakarandriamanalo mitondra ny fandadidina eo amin'ny sariny Mamira Samuely. Isan'ireo kandida ifaninana mandritra ny fifidianana kominaly ho tanterahana amin'ny 1 Jolay ho avy izao ao amin'ny commune Akadikely Ilafy ao anatin'ny distrikina Avaradrano i Ravelona Nosy Andriatefy Bruno. Izy izay mirotsaka amin'ny lokony antoko HVM. Tamin'ny 12 ratoandro teo no nigatona teto amin'ny OVEC Avaradrano teto nanisana ny tenany narahan'ireo mpiaradia aminy sy ireo vahoaka avy eo anivon'ny commune Akadikely Ilafy. Misy antony manokana aloha ny antoko HVM moa zany no ataontsika ny anatin'ny fitondrana amin'izao miteny izao ary ara-dalàna dia ny tena moa zany mahavahoaka koa anatin'le fitondrana misy amin'izao fotoana izao dia resy lahatra fandresy lahatra ary efa resy lahatra tanteraka ary zao efa hitanareo zao fa efa HVM 100% tsy misy teritery tsy misy takany fa ampitiavana amin'ny fitiavan-tanindrazana no mahatonga anay rotsaka ohatr'izao. Ity kandida mirotsaka amin'ny commune Akadikely Ilafy ity no kandida fahenina tonga nanatitra ny antoto taratasy teto anivon'ny OVEC Avaradrano. Hatreto izay eto amin'ny OVEC Avaradrano dia enina zao no kandida efa nametraka fa ny hoavy efa lasa nandeha ny percepteur mandohan'ilay caution mbola misy any amin'ny 3 angamba ankoatran'izay fa mbola tsy tonga moa zany fa ny dossier nefa miverifiena dia fa ara-dalàna daholo fa miandry an'izay paiement izay fotsiny izay. Hatreto misa 900 ireo olom-pirenena izay manam-pikasana ny rotsaka no efa naka vaovao mikasika ireo tsara ho fatarana ho an'ireo mpirotsaka ho vidiana fifidianana kominaly teto anivon'ity OVEC Avaradrano ity. Aoriana ny fandraisana ny antota taratasy moa dia manana roa amby 70 ora kosa ireo tompona ndraikitra eo anivon'ny OVEC andiniana ny antota taratasy ka aorian'izay vao manamafy fa mahafeno ireo fepetra takiany lalana velona eto amin'ireo firenena ireo kandida na tsy.